Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fasivolo taona nitondrany ny anarana hoe lycée Jules Ferry nitanterahana androany tetsy Antsahamanitra ilay hetsika rajavakanto niarahany mpikarakara tamin'ireo mpanakanto marobe. Teto amin'ny kianjana Antsahamanitra no fampitoanan'ireo sakezan'ny lycée Jules Ferry faravoatra rehetra ny arapaly sy nikorana tao anatin'ny seho an-tsehatra hatolo-tanana ho an'ny lycée Jules Ferry. Samy nahazo nitandrify azy avy ny tanora teto na ny lehibe. Mpanakanto samihafa niarahana tamin'ny Ridy Ramanantoine, Rebika, Ninikika, Mirindra, Jodassin, Marion, Agratskaiz ary Voangy. Ankoatra ireo dia nampiseho talentany ihany koa ny mpampianatra sy ny mpianatra ao amin'ny sekoly. Afa-po noho izany ny mpikarakara ny hetsika. Tsy azo atao hoe feno ny olona nefa tsy azo lazaina koa hoe vitsy izany hoe isorana an'Andriamanitra izay nomena anay androany fa mbola misy ny hetsika hafa tsinona ahafahan'ny rehetrarehetra manompo-tanana izay no ataoko hoe ataonay mahafa-po anay izay androany aloha fa ny any amin'ny 31 amin'ny herin'ny androany any amin'ny espace Krypton zany ny tohiny déjeuner dansant izay any tanana ny olon-dehibe indray fa androany moa ny ankizy zany taty mazava ho azy fa misy ambondrona tary amin'ny ilany dia mety hoe izay angamba ny nahatonga an'izy hoe tsy dia feno loatra fa anaty izany ary afa-po izahay. Ny vola rehetra amin'izao hetsika tolo-tanana izao moa dia entina hanatanterahana tetikasa fanatsarana ny fampianarana sy hanatsarana ny efitrano fianarana. Tsy sanatria akory ho anay lehibe ny vola azy fa atokana manontolo ho an'ny salle d'informatique ny ankizy anokafana salle d'informatique zany ho an'ny ankizy ao amin'ny lycée anay satria izay ho tsy mba manana feriko foana izay dia tsy maintsy miezaka avy aminay fa no zava-dehibe fa tsy andro tolorana foana dia miainga amin'izay kely anananay aloha izay dia mitarina izy kelikely eo ilay izy izay zany miezaka voalohany dia izay zany tena tanjona voalohany ao anatin'ilay izy dia ny tanjona faharoa moa zany dia ny andokonana ny salle de classe rehetrarehetra dia ny fahatelo raha mbola misy ny vola dia misy koa manolo-tanana dia anamboatra ny labo fizika anay izay fantatrareo ihany fa ny fianarana raha tsy misy fampiarana zany dia fampiarana ny tena zava-dehibe. Ny 20 Desembre 2024 vao amaranana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahasivifolo taona ny orenan'ny sekoly lycée Jules Ferry ary amin'io no heverina hitokanana ny salle d'informatique ho an'ity lycée ity. Mpianatra 790 amin'izao fotoana izao no mandrato fianarana ao ary samy ny mpampianatra miisa 520 fahombiazana ny fety izay nokarakaran'izy ireo androany tetsy Antsahamanitra.